Noho ny hetraketraky ny sasany dia maty nisy namono ilay ankizy vavikely vao 17 taona monja izay miomana ny hanalabaka amin'ity taona ity teny 67 hektara tamin'ity herinandro ity. Ka ny episopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka fanolanana ny ampy famonoana izay niseho teny 67 hektara no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fiarahamonina sy ny haratsipanahiny namoy ny ainy ny zanaky ny mpanakanto Vandrama. Hatairana no narenesambaovao ny mitatao vonana tamin'iny andro ny omaly iny fa nindaosim-pahafatesana i Trisha izay zanaky ny mpanakanto Bemamy na Vandrama no ahafantarany be sy ny maro azy. Ny haratsipanahiny mpiarahamonina hetraketraky ny tsy matahotody no niteradoza raha ny fanazavana izay nomeny fianakaviana ary efa ampikarohana izay nahavandoza ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao. Mpanakanto anisany tia namana sy mahay miarahamonina ary eo ihany raha misy ny mahazo ny mpanakanto malagasy na ao anatin'ny mangidy na ao anatin'ny mamy raha i mpanakanto Vandrama. Dahalo niditra ankerin'ny tao an-trano no namono ka nahafaty any Trisha izay zazavavikely vao 17 taona zanaky ny mpanakanto Vandrama ity. Vata mangatsika tsy nisy aina sady mangamangana voadaroka no nivantan'ny fianakaviana tao amin'ny trano fonenany izay tao 67 hektara Antananarivo renivohitra tao. Voalaza fa niditra ankeriny nanafika tao an-trano ireo Jolay izay tsy matahotody. Ny daroka sy nanolana ity zazavavy vao 17 taona izay manomana fanadinam-panjakana baccalauréat ity. Sendra tsy nisy olon-dehibe tao an-trano no nanaraotra ireo olon-dratsy sy ny asa ratsiny. Efa adiny 5 tsy nisy aina ilay zaza vao hitan'ny fianakaviana sy niojeren'ny mpitsabo ka tsy nisy azo natao intsony. Raha ny fanazavana avy tamin'ny fianakaviana hatrany dia sady tapaka ny tanany no mbola tapaka ihany koa ny vozony. Tsy vitany izay efa mangamangana no sady naholana izay ity zazavavikely 17 taona monja ity. Maro moa ireo izay nilaza fa zanaka nabaviny Vandrama ilay zazavavikely izay maty ity fa no amafisin'ny fianakaviana atao anatin'ny fanazavana fa tena zanaky ny mpanakanto Vandrama ilay zazavavikely maty satria zanany amin'ny raha vaviny vadiny Pero Matantana ity zazavavikely ity. Izany hoe sady manakila avy any avaratry ny nosy no manakila avy any atsimon'ny nosy iny. Mafy tena mafy ny zavatra manjo anireo fianakaviana amin'izao fahalasanany ity zanak'izy ireo izao ary tena ao anatin'ny alahelo tanteraka izy ireo satria zazavavy izay niandraindrain'ny fianakaviana no sady mba horeharehan'ny fianakaviana no eritreretina satria zazavavikely izay sady tia fianarana no tena mbola mifantoka tsara amin'izay resaka fianarana izay fa noho ny hetraketraky ny tsy matahotody dia izao nindaosim-pahafatesana izao. Raha nijerena akaiky ity heritranga ity araky ny fanazavany fianakaviana hatrany satria sendra ny bebeany izany hoe ilay olobe izay mitaiza azy teny 67 hektara nivoaka kely tsy tao an-trano tao anatin'ny ora vitsivitsy no nanaraotra niditra tao an-trano ireo olon-dratsy. Azo lazaina izany fa mety olona tsy lavitra ny toeram-ponenan'izy ireo no nahavandoza ary olona tena mahafantatra tsara izy ireo eny manodidina eny raha izay zavanitranga teny 67 hektara izay no jerena akaiky no sady dinihana lalina. Midika izany fa mety mihôdihôdy eo manodidina ihany
no sady olona tsy lavitra eo ihany no mety nahavanondoza tamin'ity asa ratsy tamin'ny famonona sy fanolanana an'ity ankizivavy kely vao 17 taona monja ity. Tao anatiny izay alahelo izay dia nampitandrina ireo solotenam-pianakaviana fa tsy andefitra ary tsy anaiky an'izao raharaha izao ho vita moramora izy ireo ary tsy maintsy hanao ezaka rehetra mba hamongorana ireo izay nahavanondoza tamin'ity asa ratsy ity ary na hoela na hoaingana tsy maintsy ho tratra ireo izay nahavanondoza ireo ary tsy amelan'ireo fianakaviana moramora raha vantany vao tratra eo izay namonina faty an'ity zanak'izy ireo ity. Raha ny hatezerana sy ny alahelon'ireo fianakaviana manoloana an'izao fahalasana ny zanak'izy ireo izao dia tena hita fa mafy dia mafy ary tena ao anatin'ny fo mangotraka tanteraka no sady feno alahelo izy ireo manoloana an'izao fahalasana ny zanak'izy ireo izao. Ny trangan-javatra tahaka an'izao matetika no mahatonga an'ireo vahoaka izay lasa miditra amin'ny resaka fitsaram-bahoaka satria hetraketraky ny sasany no amoizana aina ao anatin'ny fotoana vitsimonsy fa tsy sanatria akory narary na ihany koa aretina izay voajanahary no nahafaty fa ny olombelona samby olombelona ihany no mifamono ka nahatonga an'izao loza izay niseho teny 67 hektara izao. Ka ny tranga tahaka an'izao no tokony hampiarana an'ilay resaka famosirana izay efa nolazaina ombienimbeny satria izao no tena fanolanana tamin'ny fomba feno abibiny. Tsy vitany nanolana fa mbola zaza tsy ampy-taona ihany no naolana no sady nivonoana ho faty. Mipetraka ihany ny fanontaniana manoloana an'izao tranga izao amin'ilay manao hoe oviana ihany ity resaka trangana fanolanana ity mba ho fongotra hatramin'ny fakany. Oviana ihany izy ity mba tsy ho isintsony. Inona no tena antony mahatonga anitrangana fanolanana tato ato izay tena hita fa nirongatra dia nirongatra tokoa ary tsy mifidy arapaka ireo izay mpanao asa ratsy amin'izay resaka fanolanana izay fa izay hitan'izy ireo dia arapaka izy ireo avy hatrany na olon-dehibe izany na ny ankizy kely dia rehefa hitany fa azo olana izay dia iny izy fa manao an'izay asa ratsin'izy ireo izay ka aingane mba ho tratra soamantsara ireo izay nahavanondoza tamin'ity asa fanolanana sy famonon'olona tamin'ny fomba feno bibina ity. Koa dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny zanak'izy ireo izao ary aingane ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.